Ry fiangonan'Andriamanitra izay tafavory eto ankehitriny amin'ity taona maningana izay diavin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ity ary alohantsika ny fotoam-pahakalazana n'Andriamanitra no ny 570 taona nitondrany izany anarana izany 570 taona ny FJKM. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo ilailoha ny fiangonana ary maniraka sika mandrakariva ho eo anivon'izao tontolo izao hanao ny asany. Amen. Ny teny faneva izay najolon'ny fiangonana ho amin'izao taom-pahakalazana izao izay ritsika fa tongavana ho amin'ny taona jobily 550 taona afaka 5 taona dia noraisina avy ao amin'ny tenin'ny mpaminany bokin'ny mpaminany Isaia toko 5:50 ka ny tapany voalohany amin'ny andininy voalohany no tenin'Andriamanitra izay ho antsika anjarantsika amin'izao fotoam-pahakalazana izao ary mandritra an'izany fotoam-pahakalazana n'Andriamanitra izany. Toy izao no vakin'izany tapana andininy kanefa mifamatotra amin'ny andininy hafa manaraka ao amin'ny Isaia 5:50 tapany voalohany andininy voalohany amin'ny anarany toy. Ezao ny fiantsonao fa aza tao malemy. Ezao ny fiantsonao fa aza tao malemy. Teny mibaiko zany riavana, teny maniraka kanefa koa teny mampahery ny fiangonana tamin'ny fotoana andro, mampahery indrindra ny mpaminany manoloana ny zavatsarotra izay manodidina azy ary indrindra miatra tamin'ny firenena izay nifidin'i Jehova dia ny firenen'i Israely izany izay tamin'ny fahababona kanefa nomen'Andriamanitra toky sy fanantenana kosa ny amin'ny hoavy ary ampirisieny amin'ny alalan'izao tenin'ny mpaminany izao hoe ezao ny fiantsonao fa aza tao malemy. Maninona moa Jehova Andriamanitra la dika teny protestanta vaovao dia hoe ny tompo Andriamanitra. Maninona moa Jehova Andriamanitra no mampirisika ny mpaminany mba hanandratra ny feo, hanezaka mafy, tsy teny malefaka na mora ny antsony, ny teniny izay zavatra rehetra tokony ambarany. Ny antony dia mazava ry avana satria misy ny mety misalasala, misy ny mivalaketsaka, misy ny miravoravo-tanana tamin'ireo zanak'Isiraely izay tany am-pahababona tamin'ny fotoana andro. Misy koa anefa ny mitana ny finoana, misy ireo ny azona hatramin'ny farany izany finoana sy fanantenana ao amin'Andriamanitra izany ary fantatry ny tompo izany, fantatry ilay Andriamanitra izany ary dia maniraka ny mpaminany izy mba tsy hotapahina ny volotara torotoro na hovonoina ny lanjiro manentona fa mba hanezaka kosa ny mpaminany iantso amin'ny feo avo anambara amin'ny zanak'Isiraely, amin'ny olon'Andriamanitra ny fahadisony azy. Zay moa ny ambaran'ity andininy ity eo amin'ny andininy voalohany eo ihany. Ezao ny fiantsonao aza tao malemy, asan'ny rato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara, ambarao amin'ny oloko ny fahadisony ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany irana hanandratra ny feony, hiteny mafy, hananatra ny fiangonana, ny firenena, ny mpaminany anambara ny zavatra tsy mety izay ataony. Ary zany riavana no asan'ny mpaminany, izany no asan'ny fiangonana eto amin'izao tontolo izao, hanambara ny sitrapon'Andriamanitra, hamotsipotsitra ny zavatra tsy mety rehetra
izay mitranga eo amin'ny fiainany zanak'olombelona, mitranga eo amin'ny fiainany zao tontolo izao, ary indrindra miatra ihany koa ao anivon'ny fiangonana, miatra ihany koa amin'ny fiangonana. Kanefa na eo aza izany zavatra izany dia tsy mitsaraka ny tsy hiteny ny mpaminany, fa anezaka mafy kosa ny antsony, tsy hanambarany zany antsony izany amin'ny feo malemy, fa hanambarany zany amin'ny feo avo mba ho fantatry ny rehetra, tsy emotra, tsy iaotra, tsy atahotra, fa androso atany hanambara ny sitrapon'Andriamanitra. Ry fiangonanao, aza kivy ianao, aza kivy ianao na mivaraotrana naketraka manoloana ny zavatsarotra izay mety miatsy, fa enoy ny tenin'ny mpaminany izay mananatra avy amin'Andriamanitra, enoy ny tenin'ny sitrapon'Andriamanitra izay manambara izay tsy mety, kanefa koa mitarika ao amin'ny lala marina ao amin'ny Jesosy Kristy. Atao fantatra eo amin'ny firenena rehetra ny tsy mety, ny zavatra tsy marina, antsoy mafy izany, mitenena hatrany, manana fahasahiana, ampakaro ny feonao. Ry fiangonanao, ry mpaminan'Andriamanitra, aza manaiky fa tohizo hatrany ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra. Aza vela andeha amin'izao fotsiny, na andalo na izotra ho any amin'ny fahafatesana ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fiainan'ny manodidina anao, ny fiainan'ny voafidin'Andriamanitra dia ny fiangonana izany. Aoka tsy hitaza-potsiny fa hananatra ny feony kosa, handroso tsy hiteny hatrany, ary matoa manana izany fandrosoana izany, dia satria manana fanantenana, manana fanantenana ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Jesosy Kristy, izay mahay mampahery ny fiangonana, ny hirany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ry fiangonanao, antsoy ambarao vakio mafy amin'ny feo avo, asandrato ny feonao, ampitandremo ny vahoaka, ny firenena, ny fiangonana manoloana izay mety ho tsy fahamarinana, ho tsy sitrapon'Andriamanitra izay tanterahana. Ary zany driavana no ampahatsiarovana ny mpaminany Isaia amin'ny alalan'ity teniny ity, ireo zavatra tsy mety, ireo zava-dratsy, ireo fahotana izay noheverin'ny fiangonana. Fa maro araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mandeha tsika mijery izay voalaza ny Isaia mpaminany, araka ny teny nampitondrainy Jehovah azy, Jehovah Andriamanitra no mampiteny ny Isaia mpaminany. Fa ny zanak'Israely eke tamin'izany fotoana izany, tamin'izany zavatsarotra nanjo azy izany, ary amiteny sika hoe ny zanak'Israely dia ny fiangonana ankehitriny ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny zanak'Israely dia nieritreritra fa mety ny ataony, nieritreritra fa manao ny sitrapon'Andriamanitra izy, nieritreritra sy resy lahatra izy fa tena ao tsara, manaraka tsara ny tokony atao, manara-penitra ny zavatra izay ataony araka ny sitrapon'Andriamanitra, indrisy anefa rehefa. Fa tsy izany no zava-misy, tsy izany no zavatra izay mitranga ary ambaran'i Jehovah Andriamanitra manompo eo amin'ny 9:9 hatry amin'ny 9:5 amin'ity Isaia 9:20 ity. Manantena ahafahamaky an'io ianao any an-trano, na dia fantatro aza fa tsy hamaky ny sasany. Ny 9:5 ka hatrany amin'ny 9:5 amin'ny Isaia 9:20 io dia milaza an'izany nieveran'ny Israely hoe mety ny ataony, kanefa fanomezan-tsiny no azony tamin'Andriamanitra. Hamelana ny tenin'ny mpaminany, manao hiry nareo, manao fanafitsy nareo, mifady aminy nareo, manao an'izao nareo, manao. Fa heverinareo fa tiako ve zany? Heverinareo fankasitrarako ve zany? Ary jereo ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao rehavana, jereo ny zava-misy izay mety ho ataon'ny fiangonana, jereo ny zava-misy izay ataon'ny firenena izay nividin'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely. Zavaka lia zany mandeha zany,
vavaka sy hira asa soiandr'Andriamanitra maro soa dia penitsy ny vavaka ary amin'izao fotoana izao tia eto fa maro ny olona tonga hivavaka ho lasa mpivavaka tapoka lasa kristianina tapoka lasa mpamonjy fiangonana tapoka jereo tsara fa hitranga zany ary maro ny titeny Jehovah Andriamanitra ity ary ny anambarany Isaia mpaminany azy tsy akasitrahako koa reny e ny zavatra izay ataonareo e maty ny anoanan'eo nareo raha mivady aminy maty ny anoanan'eo nareo raha mivady aminy zavatra ataonareo tsy araky ny tokony izy ekoty ary zay le lazay ny Isaia mpaminany hoe ny fonty ny vavany dia manatona makalaza molony izy nefa nampanaviriny any fony miavaka malalo ny tompo mila mandiny tena koa ny fiangonana aza variny ianao mijery ny any velany fa jereo koa ny fiangonanao jereo ny fiangonantsika mandiny tena tao anatin'izay 5 taona izay ry fiangonanao sao la dia tsy akasitrahan'Andriamanitra ny vavaka ny fanompompivavahana izay ataontsika izay ataonao ry fiangonanao ary ny fanontaniana mantsy dia izao inona no tadiavintsika zay ahafaly ny mpiambina ve zay ahafaly ny fiangonana ve sa zay ahafaly n'Andriamanitra sa zay ahafaly sy ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra indrisy ry aho fa raha mandinika amin'ny zava-misy dia mitady ho azo ny fakapanahy ny fiangonana ary isika izany resahako zany ny efijenkelo hitady zay ahafaly ny mpiangona hitady zay apetipety ny fampopivavahana arak'izay tadiavin'ny fiangonana mila mieritreritra isika mila mandiny tena isika mila mamantatra indray maka indray amin'izao taona manaraka izao hoe inona lay akasitrahan'Andriamanitra inona ilay andro zay sitrany ankasitrahan'i Jehovah arak'ilay voalaza eo amin'ny 15 ary zany no asain'i Jehovah Andriamanitra ambarany Isaia amin'ny feo avo tandremo fa diso lalana ianareo Israely tandremo fa mizotra ho any amin'ny lalana tsy izy ianareo ary maro mizotra ho any amin'ny lalana tsy izy tsy marina amin'izao fotoana izao kanefa mieritreritra ny tenany hoe marina izy mivavaka izy manao fampopivavahana izy manandra-tanana izy etsetra maro no manao an'izany amin'izao fotoana izao isika tonga eto zao dia samy manana zay antony atongavantsika eto ny sasany mijery ny aminy satria ho avy eo iaminy ny sasany mijery ny sasany ianao an'izao samy manana ny antony fa misy koa nefa ny tena iaina ny sitrapon'Andriamanitra hanompo an'Andriamanitra amin'ny fiarahana amin'ny alalan'izao fanompompivavahana izao aoka hitandrina isika raha aoka hitandrina ny fiangonana ary amantatra hatrany ny sitrapon'Andriamanitra iaino ny feon'ny mpaminany tahaka ny tony ny feon'ny mpaminany izay manesaka manambara ny zavatra tsy mety tsy ao amin'ny fiangonana ihany fa eo anivon'ny mpiarabelona eo anivon'ny firenena ihany koa fa ny fanompompivavahana ankasitrahan'Andriamanitra ny fanompom-panahy izay sitrany dia ny fanatanterahana ny famonjena ireo zay sahirana ireo zay voagetsy ary zany moa no ambarany Isaia mpaminany amin'ity toko 9 ity raha nanometsiny na somary naneso ny firenen'Andriamanitra Jehovah naneso ny zanak'Israely Jehovah hoe nareo mihira nareo mifadianina nareo tahaka an'izao tsy ankasitrahako akory izy ny fifadiana ataonareo fampahoriana nareo misy ntavenina etsetra ampitoy itsika ary amin'ilay Isaia toko 1 moa io mifanohy ihany izy amin'ny Isaia toko 1 kanefa tsy nijanona teo fotsiny naneso nanometsiny ny tompoandriamanitra tamin'ny alalan'ny teny Isaia mpaminany fa nampahery koa izy nanome andraikitra hoe raha izany ary raha vonina tokoa ianareo ho amin'ny fanompona marina izay ankasitrahan'i Jehovah inona no ataonareo
dia manambara ny tompo manomboka eo amin'ny 21 sy ny 17 fa ny zavatra andrasana raha fehezina dia ny fanampiana ny famonjena ireo izay sahirana, ireo izay mitanondrika, ireo izay voageja. Izany no fanompoky vavahana, izany no andro ankasitrahan'i Jehovah. Fa tsy anao izay hahafaly, anao ihany akory. Tsy anao izay hahafaly, ny fiangonana ihany akory. Fa indrindra ny hamonjy ireo sahirana. Ary zay le ambarany mpaminany, ambarany Tompo Andriamanitra eto hoe ny fifadiana ankasitrahako toy ny manao hoe ny liturjia zay zava-dehibe amiko ary tokony ho tanterahanareo fiangonana dia fanampiana ny sahirana fa tsy mijanona ao fiangonana ihany. Dia afaka malala ny asan'ny fiangonana, ny liturjian'ny fiangonana dia tsy ity ataontsika ity ihany. Fa ny liturjian'ny fiangonana dia manomboka eo amin'ny fotoana ialanao aorianan'ny sodrano ny fanompoky vavahana. Eo vao tena manomboka ny liturjia. Rehefa miteny mitady raiso ny sodrano tsy midika izany akory hoe mifarana ny fotoana, fa eo vao tena manomboka ny asa mafy. Eo vao tena manomboka ny fanompokana, eo vao tena manomboka ny fijerenao ny manodidina anao, eo vao tena manomboka ny fijerenao ny ankonanao sy ny fiangonana. Eo ny manomboka ny liturjia, fiaraha-manomboka. Dia afaka malala ao Tompo manatanteraka an'izany dia ny fiangonantsika, ny fiangonan'Andriamanitra izay niantsony antsika, mijery ny kamboty, ny mahantra, ny fitondran-tena. Aza mieritreritra efa manatopazy zay, efa manao an'izao zay, fa le ao fiangonana misy anao, eo amin'le tontolo ny fitandremana misy antsika tsirairay avy eo, inona no ataonao? Inona no ataontsika? Amin'ny tsirariny izay misy amin'ny fahasairanana izay mitranga amin'izao fotoana izao, amin'ny faharatsiana izay mamatotra ny mpiarabelona, fa misy koa ny faharatsiana izay mamatotra. Ary zay le ambarany Isaia eto hoe miankasitrahan'i Jehovah Andriamanitra dia miamany famatoran'ny faharatsiana. Ary inona moa hoe mamany fatoran'ny faharatsiana? Io mamany fatoran'ny faharatsiana io satria tany amin'ny tany am-panatevozana, tany am-pahababona ny zanak'Israely dia nisy fo ireo azobabo, ireo nogadraina noho tsy antony, ireo notoriana tany amin'ny fitsarana noho tsy antony. Ary zay le asain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny feo avo asanatry ny mpaminany hoe tsy mety zany, tsy hanao an'izany ianao, mijoloy ianao, fa tsy rariny izany. Ry afaka malala aza matratra ihany fa any amin'ny firenena sasany ihany. Asa hoe eto amintsika angamba mitady ianao an'izany koa, amoronan'ny olona dosie ianao dia zay izy. Zay ny fantena. Ary mbola mitohy izany zao. Mbola manao an'izany isika. Mbola manao an'izany isika. Ka manaiky an'izany ve ny fiangonana? Ary miteny hoe ny fiangonana, ny olona matsy mieritreritra hoe ny fiangonana dia fohy be fidekemo zany. Ny fiangonana dia ny AVC zany. Ny fiangonana dia ny ohatran'izao zany. Fa le fiangonana misy ianao hoe ianao pastero io, inona no ataonao amin'ny mpivavaka ao aminao zay tokony andraikitra any anivon'ny fitondrana, tokony andraikitra any amin'ny fandrarana, tokony andraikitra any amin'ny fiarahamonina, tokony andraikitra any amin'ny toerana maro samihafa amin'ny fampianarana. Be aza miandro fohy be, aza miandro efitaremana. Fa inona no ataonao ao amin'ny fitaremana misy ianao io? Inona no feonao ry fiangonanao zay asandratrao, antsoinao mafy, ilazanao tsy mety zay misy sy manjaka eo amin'ny tontolo manodidina ary miatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy hoy Jehovah Andriamanitra zay maniraka antsika indray. Ezao ny fiantsonao na ao amin'ny fiangonana io na ho any ivelan'ny fiangonana io. Misy zavatra tsy mety eto azao miditra avery misamina hitsika dia misy mivarotra zavatra samboka, misy mivarotra zavatra samboka. Zaho moa tsy teny hoe aninona ny olona manao an'ireny, aninona le zavatra samboka amidiny. Satroka, zay fa misy miteny ary le izy. Ary misy manao an'ilay satroka eto zao. Zany ika tsy mety. Sationana zany, madinika zany. Ka ianao atao amin'ny fiangonana aza manao an'izany, inona no antenenanao ny olona mivelatra? Miaraka anao ny havana, jereo ny tenanao, mandiny tenanao, jereo koa ny hafa.
mitenena ihany koa aza miateritsika hoe mpaminany enge marina hoe marina fonja aza nataony mpaminany nanana ny fahalemeny ny mpaminany fa zany koa tsy nisakanazy tsy ilaza sy anambara ny tsy fietezana eo amin'ny mpiarabelona eo amin'ny fiarahamonina arak'izay mety ho fanomezantsiny ataon'ny sasany hoe nareo aza tsy fantatrareo ina nitenenanareo anay tsia olona tsy mivavaka ny manao an'ireny olona tsy tia fiangonana ary tsy tia an'Andriamanitra manenjika fiangonana ny manao an'ireny fa jereo tenanao jereo koa ny hafa afaka malala amin'ny tompo manomboka amintsika ny antso izay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ity tenin'ny mpaminany ity mba hananatra ao amin'ny fiangonana mba hananatra any ivelany fiangonana ary tia anatra isika fa ny manahirana nge ary zany moa reo ray aman-dreny zoko teo aloha teo amin'ny fitondrana ny FJKM reo mpitandrina tompona andraikitra any ny vovon-tandremana diakona olona dia mahafantatra fa anisan'ny manahirana eo amin'ny fitondrana ny fiangonana ny tsy fiainona anatra ny tsy fiainona ny fampianarana ny tsy fiainana ny fampianarana izay ampitaina hiteraka finoana mahatonga ny sasany iteny hoe misy miainy any ve zay le izy ary na misy miainy na tsy misy miainy azany mitenin'ny Jehovahandriamanitra tamin'ny mpaminany Ezekela mitenena foana ianao na mafiantona tahaka ny vy aza ny andron'ireo mitenena foana ianao ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy mitenena hatrany mampitandrema aza velo fatiny ny otan'ny olona fa mitenena ianao manana didy ianao amin'ny mpiarabelona aminao eo manodidina anao aza mandeha lavitra eo manodidina anao ry afaka malalo amin'ny tompo aza variana na mialina fotsiny hoe mety tsara ny fiainana ato amin'ny fiangonana manaraka liturjia tsara zay manaraka fotodalàna sy tsipika tsara zay manaraka zao tsara zay aranay daholo ny farapahan-kevitra rehetra vita daholo ny rehetra rehetra fa ny fiainam-panahy ahoana ary tsaroa fa ny fiainam-panahy no mitariky eo amin'izany fanajana ny zavatra rehetra iomponana izany fa rehefa zero ny fiainam-panahinao aotra tsisy ilana n'izany akory tsisy ilana ny fanajana fotodalàna tsisy ilana ny fanajana liturjia fa ny fiainam-panahy manahoana ny fiainana ny tenin'Andriamanitra sa manao tahaka ny sasany hoe alao aloha rehefa voaka retokotany tsika miresaka fa mbola ampitonana aloha zao ato mbola resaka momba an'Andriamanitra fa rehefa eritsika mifampitana ary mitady ho tratran'izany mantsy zao isika mitady ho tratran'izany isika hoe vity zay ren'Andriamanitra zao amizay tsika eretokotany ifanazava vity zay ren'Andriamanitra ary amin'sehatra tahaka an'izao tsy mila miresaka n'izany Andriamanitra zany intsony very anao raha zany no ataonao ary manompo very ty fireneny ity raha izany no ataony manompo very ty fireneny ity mampalelo nge mijery zareo Europeanina sy Amerikanina Europeanina indrindra izay mikorosofahana ny fiainam-panahy na dia misy ihany azy ny mbola mitana ny finoana mitana n'izany fitiavana an'Andriamanitra izany eo amin'ny fiangonana dia olona efa fotsivolo be daholo olona efa antitra daholo dia miandro fotsivolo daholo mbo makany am-piangonana mongamba zay ny fandeha mampalelo zany zavatra izany ary ho lasa tahaka an'izany Madagasikara afaka ataona vitsivitsy raha tsy miainy ny tenin'ny mpaminany raha tsy manezaka ny antsonao ianao ry fiangonanao fa matahotra mihemotra misalasala tsy mijoro amin'ny finoana zay efa nomena anao fa Andriamanitra raha miteny an'ity teny ity amin'ny alalan'ny vava mpaminany hoe zao ny fiantsonao fa aza atao malemy tsy lay miteny ihany no zava-dehibe fa niasa ihany koa ary tadio tsara fa teo amin'ny finoan'ny jiosy sy ny fomban'ny jiosy ary zany raha teo tahaka atsika ihany na dia mahery miresaka aza izy asa ihany koa zany asa ihany koa rehefa miteny Andriamanitra asa avy hatrany zany fa tsy teny manidina ary zay le teny tonga nofo ao am' Jesosy Kristy ilay teny monina eo anivontsika ary manitsy antsika kanefa koa manome aina vaovao ny fiangonana ry afako aza tsarana ny fiainam-piangonana sy ny fiainanao andavanandro aza tsarana ny fiainam-piangonana sy ny fiainanao andavanandro hoy ilay filoham-pirenena any a Ouganda amin'izao fotoana izao Général Museveni dia mahafantatra azy amin'izao fotoana izao tamin'ny volana lasa ry volana May
fidrim-piangonana dia izao no nataony. Anogandà moa zany ena mivaloko isan-jaton'ny mponina dia kristiana dia izao no nataony. Ny zavatra zay mampieritreritra sy malasa fisainana hoy izy zao dia tsy ny amaroan'ny kristianina loatra ntsony aty Afrika. Fa raha miteny hoe maro ny amaroan'ny kristianina, maro be ny kristianina aty Afrika. Avo mainka mitombo. Fa ny zavatra maneran-tsaina sy manala-tsaina zao izy hoe manahoana moa ny kalitaon'izy ireo, manahoana moa ny fiainam-panahin'izy ireo. Général miaramily zany filoham-pirenena Ouganda amin'izao fotoana izao no miteny amin'izany teo amin'ny fivoriana. Ary marina zany fanamariana zany. Raha mijery hoe narentsika rehetra fotsiny aza nge maro. Ary koa matsy hoe raha tany amin'ny toerana hafa ny natao mety nampifilafilainy sasany fa aloha aty amin'ny toerana natsika nanaovana azy aloha. Maro be ny olona izay tonga mivavaka. Fa arak'izany koa ve ny fiainam-panahy, ny fampiarana zany finoana izany. Miainy tenin'Andriamanitra tokoa va isika vahoakan'Andriamanitra ary mampita nyzany tenin'Andriamanitra izany. Eo mpiarabelona amintsika ry havako. Ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy, aza matahotra ianao, mijoro mandrakariva, amparao fa ny fanantenana dia ao amin'ny Jehovah'Andriamanitra ireny ihany. Ary zany mahatonga ny fiangonana tsy hitsaha miteny ary mbola hipidian'ny olona hatrany. Ka ny olona izay manohitra ny fiangonana azy mbola mitodika aminy ihany rehefa avy eo manohitra dia mitodika zay moa le fiainana. Ary ny fiangonana azo ataon'izany tsy manino, mety foana. Tahaka ny ataon'ny olona amin'ny Andriamanitra mantsy io amin'ny Jesosy Kristy. Dakana kely dia verina ihany, dakana kely dia verina ihany. Zay foana le izy, zay foana le izy. Dia arakarak'izay asakasak'izay olona miaraka manao amin'izany. Zay zany le fiainan'ny fiangonana zay. Fa manantena an'Andriamanitra mandrakariva, ny mpaminany aromen'Andriamanitra fanantenana tokoa. Matoy izy, mampirisika ny fiangonana, mampirisika ny mpaminany hoe izao ny fiantsonao azo atao malemy. Ary io le hoe mampanantena ny fahefany ny tompo. Zay moa ny loahevitra banjintsika amin'ny farana amin'ity androany ity nandritra n'izao volana zonona izao. Tsy antsoantso any an'hevitra fotsiny tsisy mpiaino, fa miantso satria tsy maintsy isy vokany zany. Miantso satria irahan'Andriamanitra. Ary ity teniny ity dia mampiseho amintsika ry hava fa raintsika, rain'ny fiangonana, ilay Andriamanitra Jesosy Kristy zay miasa amin'ny alalan'ny fanahy. Andriamanitra fitiavana izy, Andriamanitra ny fanekena mandrak'izay. Ary zay le teny novakina tamintsika ao amin'ny Isaia 40:20 ao amin'le perikôpa hoe tsy ahafoy azy lay Andriamanitra ny Israely. Andriamanitra tsy mahafoy anao, tsy mahafoy ahy, tsy mahafoy atsika. Lay Andriamanitra matombola tahaka an'izao atsika, matombola sahirantsika. Zay mantsy le fijerenany lafiny tsara amin'ny fahasairana. Matombola sahirantsika, mbola tiany ianao zany, mbola tiany ianao e. Matombola sahirana ianao, rehefa tsy sahirana ntsony ianao efa lasa izy agnamo zany. Ka mieritrereta fa matoy ianao mbola sahira. Ny kristianina na sahirana azy ao anatin'ny fahasairana ny tombony ny finoana, ny aretany, ny fanantenany, ny hoaviny rehetra. Ary jereo ny tantaran'ny fiangonana hatrany hatrany, ny tantaran'ireo olony finoana zokintsika tany aloha hatrany amin'ny andron'ny testamenta taloha. Rahasalama teto amin'ity nositsika ity sy tamin'ireo fiangonana hafa ihany koa. Zava-dehibe fijoroana vavolomelona teo amin'ny tantara izany ry havana. Ary zany no tsy anginany ny fiangonana fa hanambarany ny teny fampanantenana ao ny tompo Andriamanitra. Hanambarany ny teny famahana, ny fatorana rehetra, ny gadany faharatsiana rehetra, hitory ny taona-kasitrahan'i Jehova. Hamaha ireo rehetra zay nanjary navarina ao an-devo. Navarina ao an-devo misy an'izany zao, misy an'izany PTB no avarina ao an-devo zao avy eto amin'ny firenentsika. Andevo amin'ny fomba endrika hafa vaovao, asa mampalahelo mihitsy mijery azy, dia avarina ao an-devo. Dia faly reny mahita an'ireny ny mpitodry faly. Avy mainka aza mampirisika. Tsy mety zany,
tsy mety zany avaranao andevana ny firenena hafa endrika hafa ary zany sitraky Jehovahandriamanitra zany tokony hijoroany ny fiangonana zany tokony hanomezany fanantenana mandrakariva ary zay le asa andrasana aminao ny fiangonanao tsy asa be fahatany fotsiny ihany tsy ho teny tsy hisy vokany fa teny izay tonganao ao am Jesosy Kristy malaza riavana ny FJKM malaza ratsy moa indraindray le izy hoe be resaka fa tsy hita zay akoka anao an'izao anao an'ity anao an'ry anao zao anao lay fanentanana amin'ny fanamboarana ny kolejy teolojika ny fianaratsoa sy ny kolejy teolojika ny Mansara ary ny toeram-pampianatra eny Ambodinandohalo dia to Taninarivo zany isika mipopoka tokoa le anao an'izao tsika anao an'izao otinda no azo asa moa fa dia zany le izy izy anao ny asa io nge tsy mifobe anao ny asa fa isika vahoakan'Andriamanitra no entanina ho amin'izany ka rehefa miteny ny asa ihany koa rehefa miteny manatanteraka ihany koa ary zava-dehibe zany fahazavariana ao misy anao fotsiny any jereo ny manodidina anao jereo ny tontolo iainanao izao ny fiantsonao aza atao malemy fiangonana natao hitondra fanavaozana ao aminy ao anatiny isika riavana fiavaozana no ny asan'ny fanahy masina kanefa koa fiangonana zay natsoina hitondra aina vaovao fiavaozana ihany koa eo amin'ny mpiaramonina eo amin'ny firenena eny eo anivony zao tontolo izao ary mampatsiaro ny teny fanevany synode lehibe voalohany tamin'ny taona 20 ho amin'ny 700 zay manao hoe indro avoziko ny zavatra rehetra ho tanteraka tokoa ny izany voninahitra ao an'Andriamanitra ray sanaka fanahy masina zay fa azy eto amin'ny taloha indrindra ary azo mandrakizay amen.